fahaly miarabana amin'ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny sary eto amin'ny zana-bolana misy an'ireo sisan-drahona hitantsika atao amin'ny ilany tsinanany nosy izay mbola ny toetratrano aloha zany izy tamin'ity androany ity ny fisina atsoka avy any atsimo-tsinanana ihany koa no anisany napetraka an'ireo rahona ireo fa ho an'ny rapiso dia manomboka mialefa tsikelikely izay tsioka tsinanana zay ary mazovana indray zany ny tsioka miovaova izay tsy maro toerana amin'ny ankapobeny fanazana zany dia saika mbola faritra vitsivitsy hatrany aloha zany no miaina rotsakorana atao anatin'ny telo andro ho avy. Raha ny maripana ihany koa dia miakatra hatrany ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy ary misy mahatratra hatrany amin'ny 9-telopolo degré izany maripana ambony indrindra zany ho any atotan'ny Menabe sy ny any amin'ny atotan'ny faritra Androy ary koa ny atotan'ny faritra Nosy hitantsika amin'ny atsepiriany rehefa avy eo ny mombamomba izay. Fa raha ny pitso maraina aloha zany ny toetrandrontsika dia misy ny orana malefaka any amin'ny morontsiraka Analanjorofo sy ny morontsiraka ny distrikany Antalaha, mandraona kosa ny andro ho an'ny atotan'ny Analanjorofo ny ilany atsinanany faritra Sofia ary ny tapany avaritry ny faritry ny Sava mahazo izay ihany koa ny faritra atsinanana. Mety misy an'izay rahona vao maraina ihany koa ho an'ny Bongolava ny ilany alefa ny Vakinankaratra sy Moronmania ary ny tapany avaritry ny faritry Menabe torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky. Ny ambiny kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny pitso tolakandro dia misy ny tandrivon-drahona izay mety araikotroka any amin'ny faritry Melaky, ny tapany atsimon'ny faritry Bongolava ary ny ilany alefa ny faritry Vakinankaratra. Miaina an'izay ihany koa ny tapany avaritry ny faritry Menabe. Ho an'ny tapany avaritry ny Nosy kosa indray ho an'ny faritry Sofia Analanjorofo dia misy ny tandrivon-drahona izay mety araina kotroka hatrany aloha zany zay ho an'ny Takariva fa ny morontsiraky ny Savasy dia na kosa dia mandraondraona ny andro. Ho an'ny afovoantany dia mandraona amin'ny ankapobeny ny faritra Analamanga, Betsiboka ary ny faritry Itasia sy Moronmania torak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany atsinanany faritry Vakinankaratra izay mety ahitana tandrivon-drahona mitsitokotoko ihany ao anatin'izay indrindra moa zany ny alina ho an'ireo faritra mandraona ireo. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vinavina ho an'izay rapiso izay vinavinaina hatreo amin'ny 7-7 degré ho an'ny avoantany ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny ilany atsinanana dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 2 degré celsius fa ny ilany andrefan'ny atany kosa indray ho an'ny atotan'ny Menabe, ny atotan'ny Atsimo andrefana ary ny atotan'ny faritra Androy dia mahatratra hatreo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Ny morontsiraka ihany koa dia torak'izay ho an'ny morontsiraka andrefanosy satria dia mahatratra hatrany amin'ny 5 degré celsius ho an'ny faritry Menabe sy ny faritry ny Sofia. Ny toetrandrontsika ho an'ny andro ny talata kosa indray ny toetrandro zany ny orana tandrivon-drahona izay mety arahina kotroka hatrany izay ho an'ny faritry Vakinankaratra, Itasia, ny tapany avaritry Menabe sy Melaky, ny mahazo an'izay ihany koa ny faritry ny Sofia sy ny tapany atsimon'ny faritry Diana ary ny ireo faritra manakaiky tendrombohitra zany hoe manodidina ny Andringitra ary ny any amin'ny ilany atsimo atsinanany Nosy dia misy ihany koa ny tandrivon-drahona Andrasana zany izay mety arahina kotroka hatrany izay ho an'ny tapakandro hariva amin'izay andro ny talata izay hatrany. Raha ny maripana vao vinavina dia miakatra hatrany amin'ny 1-telopolo degré ho an'ny afovoantany ary 2 degré celsius kosa no ambony indrindra ho an'ny ilany atsinanana ary tombanana misy mahatratra hatrany amin'ny 9 degré ho an'ny faritra Androy sy ny atotan'ny faritra Nosy torak'izay ihany koa ny amin'ny manodididina ny distrikany Mianjovazo dia misy mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius. Ny morontsiraka andrefana dia mijanona ho mafana tanteraka aloha zany ny andro manodidina ny 20 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny maripana vao vinavina ao anatin'izay. Ho an'ny andro ny alarobia maranantsika azy dia mitoetra ny tandrivon-drahona amin'iny faritry Bongolava, Melaky, ny faritry Itasy, ny ilany alefa ny Vakinankaratra, mitatra any amin'ny faritry Betsiboka izay tandrivon-drahona araikotroka izay. Miaina an'izay ihany koa ny faritry Sofia. Ho an'ny faritra Analamanga sy ny ilany atsinanany Vakinankaratra, Moronmania dia mandraondraona ny andro izay mety hisy ihany koa ny tandrivon-drahona ny alina zany amin'ireo faritra ireo. Ho an'ny faritry ny Iorombe sy ny faritra Nosy misy ihany koa ny tandrivon-drahona zany mety araikotroka hatrany moa zany ny orana amin'ny ankapobeny amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ny morontsiraka dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vinavina dia eo amin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra hita any amin'ny atotan'ny Menabe hatrany sy ny atotan'ny faritra Androy. Ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy zany raha mitaha amin'ny androny talata izay. Izay ny météo-tsika tamin'ity androany ity raha pisinay fotoana manaraka velomana.